araka izany dia ny salamo fahasivy folo amby zato andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo ny rahantsika mamaky. Salamo fahasivy folo amby zato andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'i Jesosy: sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra, eny izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany. Amen. Hivavaka isika. Feno ny fifalianay Andriamanitra satria eo aminay mandrakariva ianao. Tany an-trano dia niaraka taminay ianao ary niaro anay manodidina nandritra ny alina. Namoa anay maraina koa ary nitantana anay ho tonga eto amin'ity fotoana ity indray. Misaotra anao izahay no ny fahasoavana tsy hain'ny vavanay tononona ary hotsakao amin'ny fiainana isan'andro. Nampahery anay ianao raha sendra ny sarotra izahay. Nampianatra anay hideranao ianao raha tojo fifaliana izahay. Ary eto amin'ny fanatrehanay ny voninahitrao sy ny fahamasinanao dia hita miariary ny mahatsinotsinona anay no ny ota malaky mahazo anay. Ko ampodio aminay ny fifaliam-pamonjena no ny amin'i Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy anay. Omeo anay koa ny fanahy masina, hampahatoky anay ny famelan-keloka raisinay maimaim-poana amin'ny anarany. Ary omeo anay ny fanahy masina, hampahatsiaro ny zavatra rehetra, hampianatra ny zavatra rehetra, mba ho marina sy araka ny sitraponao izay hiarahana indray amin'ny fandiniana ny soratra masina amin'ity fotoana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Salamo fahasivy amby folo amby zato andinin'ny fahadimy amby zato hatramin'ny faharoa ambin'ny folo amby zato. Salamo fahasivy amby folo amby zato andinin'ny fahadimy amby zato hatramin'ny faharoa ambin'ny folo amby zato. Isika rehetra iara-maky ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Efa nianina aho fa hitandrina fitsipika ao marina ka nefaiko izany. Ampahoriana indrindra aho, Jehovah, velomy aho araka ny teninao. Jehovah, aoka ane mba hankasitrahanao ny fanatsitrapo alako ny vavako ary ampianaro ahy ny fitsipikao. Antenda ihany ny haiko mandrakariva kanefa tsy manadino ny lalanao aho. Ny ratsy fanahy mamely mpandrika animotra kanefa didinao aho. Efa noraisiko olovako mandrakizay ny teny vavolombelonao satria fifalian'ny foko izany. Apetrako ny foko ankatony didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo izany tokoa no tonokiranay, ahitsio hazavao izahay amin'ny alalan'ny teninao izay irinay ho tonga nofo aty anatinay. Dia misaotra Andriamanitra no ny fitarianao izao fotoana sarobidy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka isika. Eny ary miverina manoloana antsika indray ny boky ny Salamo. Iza no mahatadidy ny zavatra tokony ho fantatra amin'ny ankapobeny ao amin'ny boky. Misy toko 50. Rehefa mamaky isika dia manona hoe salamo voalohany fa tsy toko voalohany, na salamo fahadimapolo amby zato fa tsy toko 50 amby zato. Nitenenina amintsika teo tonokalo miaraka amin'ny zava-maneno. Ireo zany dia tonokira ny rainy mpivavaka jiosy avokoa, fa tsy tahaka ny antsika hoe iarahantsika mamaky ny salamo, fa nanana ny feony arak'izay narindra ny mpamorokira izany salamo izany.
sika moa zao dia miezaka amin'ny hoe manonona ny salamo ankira mba laza hoe santiona nefa navitantsika feony. Salamo 5:20. Aona moa? Dady tendry. Dia inona koa? Salamo 3:30. Indre mahafinaritra. 5:70. Mba firy re mivitantsika feony ary firy ny ampiasaintsika any amin'ny isam-piangonana misy antsika. Io a rehefa manatrika tsika ohatra hoe fotoana iombonana, raha atao ohatra ny salamo ny hira fanampiny 120 izay misy izay salamo 120 raha tsy diso 2:20 faly aho raha hoy izy ireo tamiko dia tsy vakiana intsony ilay salamo fa tonga dia ny hira no mandeha. Izany hoe amin'izay fotoan'izay fa tena iainantsika ny hoe ny salamo dia tononkalo misy feony, nasiana feony miaraka amin'ny zava-maneno. Inona koa no mbola azalazaina momba ny bokin'ny salamo? Azana moa. Dia inona koa? Efa nanomana mihitsy misaotra. Dia inona koa? Misy boky 10 zara 10. Izany hoe raha amin'ny fiainantsika izao dia hoe io ny firahana FFPM, dia firahana fanampiny voalohany, firahana fanampiny faharoa, dia takizay boky 10. Tadidy ve le hoe aiza aiza ny boky voalohany, boky faharoa, boky fahatelo? Misaotra namerindesina mihitsy ny avatsika. Ao amin'ny boky 5 ity salamo 5:10 anjara mofinainantsika androany ity. Ankoatran'izay efa nifampizarantsika teo a, tsy hiverenantsika hoe ireto ny boky 10 araka ny tany saina teo a, tsy hiverenantsika ny hoe nosoratana oviana araka ny voalaza teo ny bokin'ny salamo dia tononkalo noforonina ary nisiana feony ampiarahana amin'ny zava-maneno. Raha izay ny bokin'ny salamo dia lazainy zany fa na dia boky napetraka ho fampiorenana ny finoana, satria moa izay ny antom-pisian'ny soratra masina mba hananantsika finoana, mba iorenantsika amin'ny finoana. Na dia boky fampiorenana amin'ny finoana azy izy tafiditra ao amin'ny soratra masina, tononkira tafiditra ao amin'ny soratra masina, dia amin'ny mahatononkira azy dia aoka ho tsaroantsika fa setry ny tenin'Andriamanitra, na vokatry ny tenin'Andriamanitra ny ainan'ny mpanoratra ny salamo izay voarakitra tao anatin'ity boky ity. Izany hoe ohatry ny hira hoe hira fanampiny 920 vokatry ny fiainan'ny mpamorokira, ny finoany no mahatonga azy anao hoe tsy misy riharehako sambatra Jesosy manana anao, vokatry ny fiainan'ny finoany. Tena setry ny tenin'Andriamanitra ateraky ny finoana sy ny fifandraisana lalina, ny fahatokiana an'Andriamanitra ao amin'ny mpamorona na ny mpanoratra ny tononkira salamo ity salamo ity. Fa azo sokajiana arak'ireo hitantsika eo ambanin'ireo ireo tononkira ao amin'ny tononkira salamo. Teo dia hoe boky izay mandeha arak'ireo toko isan'isany avy, 1 hatramin'ny 170 sy ny sisa sy ny sisa. Fa ndeindray aho sokajiantsika araka ny foto-kevitra. Ity fisokajiana araka ny foto-kevitra ity dia tsy mandeha hoe isan'isany 1 hatramin'ny 10 na 1 hatramin'ny 170
fa mandeha tsongatsongaina any anelanelany ihany dia manome ohatra sika hoe ireo salamo fiderana ohatra amin'izany ny salamo 50 misy ny atao hoe salamo fisaorana ny salamo 7 ny salamo fangatahana sy fitalahona na ohatra ny salamo fibebahana nataony Davida raika amin'ny 50 ny salamo mesianika azavaina zany hoe salamo milaza sahady na manambara faminaniana ny amin'ny ilay Mesia Jesosy Kristy ao anatin'izany ny salamo 2 natao ohatra eto amintsika ny salamo 2 salamo 2 le hoe nahoana misaina no any foana ny firenena salamo 2 le misy an'le hoe Andriamanitro nahoana dia nafoy ahy ianao salamo 2 dia milaza sahady ny amin'ny Krismasy salamo 2 mihevitra sahady ny amin'ny manodidina ny Paska ao ny salamo atao hoe salamo fitsarana ny salamo voalohany ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ao ny atao hoe salamo fiakarana izay fanaon'ny Jiosy rehefa amonjy ny andro firavoravona any Jerosalema izy zay toy ny hoe rehefa mamonjy fionambe na mamonjy fivoriam-ben'ny Sondapartany dia ireo zany no hira fanao anaty fiara imbonana so dia lozana mitazatazana fotsiny fa ny fiainan'ny Jiosy rehefa amonjy andro firavoravona dia tsy mifampijerijery ao eny an-dalana fa tena mihira fiderana dia ny salamo fiakanana hitantsika manodidina ny salamo 120 avy aiza ny famonjena dia hitantsika teo koa ny 220 faly aho raha hoy izy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehova dia sady mandeha izy ny ohatra ny efa tonga dia izay reniny zany ara-tsoratra masina fa tsy reraka beaka ataovy eo izay hiranareo fa tena ara-tsoratra masina mihitsy hoe amonjy ny fetim-piravoravoana iombonana mandeha ny an-dalana dia mihira zany tena fomba ny mpivavaka Jiosy ary mba hianarantsika koa izy ary mandeha tongotra sika ao anaty fiara lalaladin-draina ny takizany da hoary sika ny bokin'ny salamo araka izany dia manana lanja lehibe amin'ny fiainan'ny mpino tsy hoe boky mampiorina finoana ihany sy mampahery izy fa boky mampianatra antsika hifikitra mafy amin'Andriamanitra ifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra amin'ny hira sy ny fiderana ary amin'ny fotoana rehetra da hoary sika salamo 110 moa no anjarantsika ato anatin'ny mofinaina ny 150 hatramin'ny 220 hojerentsika ao anatin'izany manodidina ny mofinaina izany ny salamo 170 manontolo manahoana sy manahoana ty salamo 170 ety ny salamo 170 dia misy andininy 470 voazarazara andihany 20 araky ny alfabeta hebreo hitantsika eo ambonin'ny mofinainantsika zao ny hoe nona tsy hoe noana fa nona alfabeta hebreo izy milahatra amin'ny hoe n amin'ny alfabeta mahazatra antsika dia nisy 20 ny alfabeta hebreo dia mandeha arak'izay 20 zay ny salamo 770 misy andininy 470 ary mandeha andihany isaky ny alfabeta fa kely hoe fireo andinindreo andihany valo avy andihany valo avy any amin'ny salamo 170 andininy voalohany hatramin'ny 9 andininy 7 hatramin'ny 9 dia arak'izany hatrany inona ny afatra fototra atao amin'ny salamo 170 ny salamo 170 dia tena manandratra
ny atsara ny tenin'Andriamanitra, milaza ny asarobidin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika amin'ny fotoana rehetra, amin'ny trangan-javatra rehetra. Izany moa dia fiteny rehefa hoe manodidina ny soratra masina tadidio, fa Andriamanitra dia miteny amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny trangan-javatra rehetra. Na lafiny ara-toe-karena, na sosialy, na politika, na fahasalamana, na inona sehatra izay misy atsika dia misokatra amin'izany ny Baiboly. Ary izany no voizina ao anatin'ny Salamo 5:10. Tsy misy izay tsy hananan'Andriamanitra anjara fitenenana eo amin'ny fiainantsika, na raha oviana na raha oviana, na aiza na inona mitranga. Tsy misy izay tsy hananan'Andriamanitra anjara fitenenana, na raha oviana na oviana, na aiza na inona zavatra mitranga. Matiantoka foana sika raha hoe zany ve dia isy zavatra hidiran'Andriamanitra? N'Andriamanitra ve dia manan-kambarany amin'izany? Sokafin'ny Baiboly, mangatany fanahy masina sokafin'ny Baiboly, dia ho fantatrao, ho heninao fa manan-kambara amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny toerana misy anao, amin'ny trangan-javatra miseho Andriamanitra. Izay ilay Salamo 5:10, ny fitiavan'ny mpanoratra ny soratra masina, ny fanomezan'ny lanja ny soratra masina, ny fiekeny fa amin'ny fotoana rehetra dia manankolazaina Andriamanitra. Ireto no andiny misongadina, ny tsipiana manokana ireo fa raha mamaky sika dia mbola mahita be dia be. Ny Salamo 5:10 andiny 5 ho an'ny tanora indrindra. Ino no hiarovan'ny zatovo ny lalaka-lehany, tsy ho voaloto ny fitandremana araka ny teninao. Raha te hajoro tsara zany ny zatovo dia ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Raha toy isika ray aman-dreny tsy mahita fehezanteny hananarana ny zanantsika intsony, dia mangala inona? Soratra masina. Hamaly izy, sa hamaly izy raha mbola hamaly ianao. Indraindray moa izy ny teny ihany hoe ninareo koa soratra masina foana. Tsy hanahy zany hoe efa an'Andriamanitra. Fa raha mbola tenintsika ny tenentsika io, mahery vaika koa ny famalina. Fa raha soratra masina dia lefidefitra kokoa izy, ary efa alefatsika eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny fananarana, dia misokatra ny fony ary angina izy dia hieritreritra ka ankatoa. Andramo zany raha mbola tsy nandramantsika, mety misy efa lany aiky, lany voambolana, lany tsorakazo koa azy, fa ny tsorakazo ny vavan'Andriamanitra no amelezo azy mafy. Zanakatiana tsy hitsitsina rotsakazo. Ny 12 atampoko ny iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Indray dia fiarovana ny tsirairay, na kely na lehibe, dia arovan'Andriamanitra tsy ho latsaka amin'ny fahotana, latsaka amin'ny ota, na ho lavo ny fakapanany ny olona rehefa mirakitra ny tenin'Andriamanitra ao am-pony. Tsy ny zatovo ihany zany no arovan'ny soratra masina, fa isika rehetra, ary ny fandatsahantsika am-pony ny tenin'Andriamanitra no fiarovana antsika amin'ny ota. 12 ampahiratony masoko ahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. 12 sady tsara ianao ny mpanao ny tsara, ampianaro ahy ny didinao. 15 manoloana antsika eto, fanilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ireo dia santionany, mbola misy filazanany hoe tahaka ny tantely ao am-bavako ny teninao, soa ihany aho nampahoriana hitandremako ny didinao. Arak'izany ny dia misy voambolana maro entin'ny mpanao salamo, Salamo 5:10,
milaza ny hoe didin'Andriamanitra dia inavy zany eto amin'ity salamy fahadimy amby zato eto amin'ny andininy fahadimy amby zato hatramin'ny faharoa ambin'ny folo amby zato izy andeha hojerentsika vetivety lalàna dia inona koa fitsipika ankoatra ny hoe teninao moa zany dia inona koa didy teny vavolombelona ireo zany ireo dia efa misy dimy ireo teninao lalàna fitsipika teny vavolombelona lalàna fitsipika teny vavolombelona dia inona koa izy teo didy ireo dia efa samy hafa izay moa mahatonikira ny tonikira mampiasa karazateny milaza zavatra anankiray dia manao tsilalao teny ao ny mpamorikira izay ilay salamy fahasivy ambin'ny folo amby zato tena mampianatra antsika ny lanjan'ny tenin'Andriamanitra mampirisika antsika hanome lanja ny tenin'Andriamanitra ny salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato ny voambolana raisitsika atao anatin'izao anjara mofinainantsika izao indray voambolana anankitelo indray isika ny voalohany dia ilay hoe fanilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao fanazavana voambolana testameta taloha moa dia nadika avy amin'ny teny Hebreo io no teny voalohany ahitana ny soratra masina ao amin'ny testameta taloha laha iantsony ny mpandinika soratra masina hoe teny fototra teny Hebreo dia io izy ny famaky azy dia hoe ner tsy hoe ozatra fa ner amin'ny teny Hebreo midika hoe fanilo jiro fanazavana fa ny testameta taloha koa dia efa fantatsika fa nisiana dikany amin'ny teny grika antsoina hoe septante amin'ny teny grika izy dia io ao na famaky azy liknos izany hoe jiro miantona otrindrony zany tenin'Andriamanitra dia fahazavana mamiratra amin'ny fiainana ka manampy ny mino izotra amin'ny fahamarinana jiro miantona amin'ny fitoeran-jiro io moa ilay tenenin'ny soratra masina hoe tsy misy mametraka fitoeran-jiro any ambany vata famarana fa jiro tena mipetraka ambony mitaratra ny rehetra izy zany amin'ny Hebreo izy zany dia jiro fanilo fanazavana fotsiny fa amin'ny grika izy dia nampiakariny ambony hanazava ny rehetra hitaratra ny rehetra izay rehefa manao heviteny ny mpandinika ny soratra masina amin'ireny dia avy amin'izany no amoahany ny heviteny ka hitondrany ny fampianarana ny toriteny eo amin'ny fiangonana ny voambolana faharoa dia ny fanekena eo amin'ny andininy fahaenina amby zato efa nianina aho fa hitandrina ny fitsipika ao marina ka nefaiko izany nianina nanaiky fanekena sava amin'ny teny grika omnio mianinana manolo teny isika moa mahafantatra fa amin'ny fanoloran-tena na amin'ny batisa na amin'ny fandraisana mpandray na amin'ny fanokanana samihafa dia manao fanekena ny olona fianianana manao salama zany eto dia tena mianinana hoe aninona hitandrina ny fitsipik'Andriamanitra ary tsy hoe nianina fotsiny tena vela tamin'izao ohatra ny fanaon'ny olona sasany fa tena nefaina zany manao salama dia manolotra ny tenany amin'ny fahatokinan'Andriamanitra fahavononana ankatony lazain'Andriamanitra fianianana zany tsy hoe fanekenekena fotsiny fa fanekena mafy tsy azo ozongozonina
mianina fa hony any amin'ny sehitra sasany mianina fa ilazany marina ary ny marina ihany tsy hoe marina mafy mba Ndidy salamo fa 8 andininy fa 2 apetrako ny foko ankatony didinao. Choc midika hoe lalàna voafaritra tsara fitsipika tsy miova. Diakoma midika hoe didy aradrariny fitsipika moraly. Manamafy fa ny lalàn'Andriamanitra dia mafiorina tsy miova ary mikasika ny fiainantsika manontolo. Tena mikasika ny fiainantsika manontolo ary mandona ny fitondrantenantsika ny ara-moralitsika. Indreto ariavana ny foto-kevitra 5. Fampiarana. Aoka maka isika foto-kevitra voalohany. Ny tenin'Andriamanitra dia tena manazava ny lalantsika amin'ny fahamarinana sy ny fahendrena. Raha olona tsy hoendry ny tenin'Andriamanitra dia tsy fantatra intsony hoe inona izy. Raha olona ny laza fa tsy mahita lalakombana eto amin'ity zao tontolo izao ity dia atodio amin'ny soratra masina izy. Ary ankoatran'izay dia azo lazaina koa hoe ny olona tsy mba manana soratra masina dia maninona? Miraparapa ao anatin'ny aizina ny fiainany. Mandeha atsy izy dia mandeha aroa izy ohatran'ny tsy izy izany, ohatran'ny tsy ity izy izany. Fa ireny olona ireny dia anjarantsika ny mampitodika azy amin'ny soratra masina hananany fahanazavana fanilo mba hitaratra ny diany. Dia ho antsika mamaky sy mianara isan'andro ny Baiboly mba hanazava ny lalantsika. Tsy pihana ny hoe isan'andro. Io dia faneketsika mpandray fanantsany tompo. Hamaky ny Baiboly isan'andro arak'izay azoko atao. Fanekeny diakona hamaky, hianatra ary hizara ny soratra masina. Ny fahazarantsika mamaky sy mianatra ny soratra masina, ny fiainantsika n'izany atao hoe mamaky isan'andro, mianatra ny soratra masina arak'izay azo atao izany dia misy vokany eo amin'ny fiainantsika. Tsy hoe rehefa tonga tokoa ny tokoa hoe Andriamanitra, aiza ny soratra masina sahaza n'ity fiainako ity. Fa rehefa lona tao amin'ny soratra masina sika isan'andro, ohatran'ny mpanao fanazarantena ihany hoe mihazakazaka isan'andro eny totobatona ambondrina na tanina renina ny faravohitra izy. Tsy mampaninina azy intsony raha misy hazakazaka ary efa zatra izy. Dia tahak'izay koa sika efa milona ao anatin'ny soratra masina isan'andro sika, efa masaka ao anatintsika ny soratra masina, na masaka ny soratra masina sika, dia tsy mila mitady lavitra intsony raha sendra ny manjo, raha sendra olana, raha sendra fifaliana. Tsy manao lala masaka hoe tratra amin'ny manjo, inona ny soratra masina? Jereo any amin'ny siberany dia izay ataon'ny olona any efa niady tsara nefa olona tsy niditra am-piangonana akory hatrizay ny iainana. Fa tsy izay fanaon'ny olona. Rehefa milona ao amin'ny soratra masina sika dia zatra, tsy olana amintsika mihitsy ny mandray ny soratra masina. Tsy nahita hoanina ao amin'ny Isaia 5:7, ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy, ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Dia ohatra ny efa voky sahady ianao raha tsy nahita hoanina nandray an'io teny io. Dia tahak'izay, fa tsy mbola hitady hoe aiza mola misy an'iny, aiza mola misy an'iny. Dia ny fanazarantenantsika ao amin'ny soratra masina no mahatonga antsika ahery ao amin'ny soratra masina.
fanazarantena ny mpanao baolina kitra no mahatonga azy ahery ao amin'ny baolina kitra. Dia mba olona ampy fanazarantena tsara amin'ny famakiana sy fandiniana ny soratra masina isika. Ahatonga ny soratra masina ho marina araka ny filazan'ny mpanao salamo manao hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny faharoa ahoana? Efa nianina fa ahoana hoe ny mpanao salamo eto? Ka nefaiko izany zava-dehibe io tapany kely, tapany farany kely io, tapany kely farany sa tapany farany kely, nianina ka nefaina. Tena hoe manaova fianianana hoe tsy hamaky ihany fa hitandrina indrindra koa. Dia izay ny taoman'izao salamo fahena amby zato antsika izao, ataovy izay hitandremanao ny soratra masina no dinihana no vakiana fa tsy hijanona ho fahalalana fotsiny. Ahatonga ny fifandraisanao tsara amin'Andriamanitra sy ny fifandraisanao hiety tsara sy hirindra amin'ny mpiarabelona aminao. Io teny vakiana alalinina ianaran'io atia tanterao iaino ataovy fianianana mihitsy no hoe hamaky aho, handinika aho ary iaina ny soratra masinao. Dia hitanao fa tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary mirindra ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao manomboka ao atokantrano any rehetrarehetrany, tsy olona mpiady atsena ianao. Olon'ny fihavanana sy olon'ny fampihavanana ianao. Ho voamarika izany ny olona mpamaky soratra masina sy mpandinika ny soratra masina. Mianina dia manefa ny fianianana. Ny fahatelo, hoy ny fahafito amby zato amin'ny anaran'ny Tompo, ampahoriana indrindra aho Jehova, velomy aho araka ny teninao. Mbola mamaky hatrany amin'ny 10:10 sika dia manamafy an'izany izy. Mampahery sy manohana antsika amin'ny fotoan-tsarotra ny soratra masina. Dia ataovy fiainana mihitsy izany hoe tonga amin'ny fotoan-tsarotra alaovy aingana ny Baiboly mba hianteranao. Io atao voalohany. Tena mianara, miantehatra amin'ny soratra masina amin'ny fotoan-tsarotra mba hamelombelona anao ny soratra masina. Mianara miantehatra amin'ny soratra masina amin'ny fotoan-tsarotra, hamafiso amin'ny alalan'ny vavaka sy fandiniana ny teny fampaherezana ao amin'ny Baiboly ny finoana. Mba tsy olona manorina ny trano ambony tany na ambony fasika isika fa manorina ny tranontsika ambony vatolampy. Ao ny fahaefatra, ny mpino dia tokony hideran'Andriamanitra mandrakariva na amin'ny fotoana tsara na amin'ny sarotra, na mora na amin'ny sarotra. 9:10. Jehova, aoka ane mba hankasitrahanao ny fanatsitrapo aloky ny vavako ka ampianao rano tsipikao. Antenda ihany ny aiko mandrakariva kanefa tsy manadino ny lalanao aho. Ny ratsy fanahy mamela pandrika haningotra kanefa tsy manimiala mididina ao aho. Mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra na misedra fahavalo na misedra ny sarotra. Manao fideranan'Andriamanitra na ao anatin'ny sarotra na ao anatin'ny mora. Dia amin'izay filomanao amin'ny soratra masina, miezà isan'andro mahita antony hideranan'Andriamanitra mandrakariva, ankasitrahana an'Andriamanitra. Fa tsy hoe namakivaky ny tontolo andro ianao dia tsy misy tokony hisaoranao an'Andriamanitra. Inona moa izany ny tokony hisaorako an'Andriamanitra? Tohoatra ny tena fahasorenana ny tany ampiasana. Fa na inona tany ampiasana, misaotra anao Andriamanitra fahasorena. Milaza aminao fa maninona? Miala ny fahasorenana. Izany tena tsy tapan'ny olona hafa tsy miaraka amin'ny soratra masina izany.
ny fankasitrahanao an'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia mamadika ny ratsy ho tsara, ny mahasositra anjary tsy mahasositra. Tena izy misaotra tompo fa na dia mandakina ary ty olona atao anaty birao ty. Misaotra anao fa ampianarinao hifanena amin'ny olona ohatr' izao. Mianara mankasitraka an'Andriamanitra, mahita antony isaoran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isan'andro. Tsy tonga dia angataka fotsiny dia anao kristianina mimi foana, fa mahaiza misaotra dia mangataka. Io moa ilay dravitry ny vavaka ampianarina amin'ny ampidian'ny mpivavaka hoe midera, misaotra, mifona, mangataka, dia miverina, misaotra indray toy ny efa nahazo sahady. Hoy ny soratra masina. Midera, misaotra, mifona, mangataka, misaotra. Izay ilay rantsana dininy modelin'ny vavaka. Taondray ary sika amin'ny fahadimy farany. Inona ny foto-kevitra fahadimy? Eo amin'ny 1:100, 2:100 misy voambolana hoe lovako mandrakizay. Noraisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao satria fifalian'ny foko izany. Apetrako ny foko ankatondidinao mandrakizay hatramin'ny farany. Lova. Tsy misy firenena tsy manaratra an'izany atao hoe lova, sarobidy izany. Reto ny mpanao salamo dia mandahatra ny tenin'Andriamanitra ho toy ny lova, ary tsy lova tsy misy vidiny fa sarobidy. Tsy lova tsy ampy mizara, fa lova ampy mizara tsara mihitsy. Ary lova tsy hoe mety levina, mety mikohotry ny trano, fa lova mandrakizay, lova maharitra mandrakizay. Inona ary ny fampiarana an'izany? Voalohany, ho antsika hiaino ny soratra masina, verimberiny io. Fa satria lova ilay izy dia atao inona? Ampitao amin'ny taranakao. Ampitao amin'ny taranakao izany lova sarobidy izany dia ny tenin'Andriamanitra. Ampianaro ny zanakao, ny zafinao, ny zafiafinao, zavikelinao, zafiafinao sy ny sisa raha mbola velona koa ianao dia apetrao izay lova izay. Tsy variana hiazakazaka fotsiny ametraka lova ho an'ny tananakao, tanina trano, fananana azo afindra na tsy azo afindra, fa atao voalohany daharana ity lova sarobidy. Tsy fidimbola ity manina fa fiditsika roa alina ny Baiboly, fa tsinitsininy izany raha ny fikerezanain'ny olona ametraka lova ho an'ny taranany, toy ny tranona tany antapitapitrisany, fa ny Baiboly rakitra ny soratra masina. Raha nome fanomezana ho an'ny zanakao ianao na ho an'ny zafinao amin'ny fotoana anankiray sarobidy eo amin'ny fiainany na sarobidy eo amin'ny fiainanao, ataovy loha alarana amin'izany ny Baiboly. Fa misy dikany iny na tsisy dikany amin'ny ariny ao, manina ary ny Baiboly nomeny bebe anahy, nomeny neny anahy, misy dikany amin'ny foana iny any arina any. Dia ataovy am-pifaliana ilay fiainana ny soratra masina dia mety maharary azy. Io moa ilay ampianarina foana ny hoe sika rehefa manipika ny soratra masina dia soratra masina ohatry ny tsipitsipetsika eo. Mampahery ohatra hoe ny maly zany zao dia hoe hotahina ny aronao, hotahina ny fanaova mofonao dia tsy pian'ny mpanao mofo gasy rehetrarehetra iny. Tsinona nefa ery ambony ery manao hoe raha mihaino tsara ka mitandrina ny didy rehetra ka maninona raha iny ny tsy piana, maninona mandingana tonga dia any hoe hotahina ianao raha miditra, hotahina ianao raha mivoaka. Tsy tanteraka aminao zany io na ho tsy pianao manga dia tsy pianao mena, raha tsy any amin'ny 28:1 ianao. Ino ny fototra? Fa tsika tahina mbaka ny fanaova mofo.
rianina ay ve misy an'izany ato e ie misy an'izany aho fa mifamatotra amin'ny andininy voalohany iny dia tsy isy anipika mihitsy ny hoe raha misy tanaraka aoka izy tondra ny azo fijaliana avelao any fa aloha zavatra fa atao aoka le hoe raha misy mahafoy reny ray trano dia azo zato eny izy afoy izany zany io trano anankiray fa azo trano zato e dia za taloha tamin'ny mbola mpandray tsotra tena ilao tapika voatsipika ray olona tia baiboly tia fa tena amin'ny fahaizan'Andriamanitra vao nandray ny fanompon'ny mpitandrina very izay baiboliko izay nefa tena ndraiketa amin'ny foko soratra hoy ny fitenerana very tany ampandevenana pastera tany dia ngamba ao netiny le avy pastera dia naleviny tany ampasana tany fa rehefa avy eo haiko ny dikany satria hitory ny tenin'Andriamanitra ianao tsy ilaina mitsipitsipony fa torio mazava soratra masina nahakarary ny olona azy fa tsy hoe mahafinaritra ihany nanampahery ihany dia izay le izy tena nalaiko tamin'izay ny evi-panafany alahelo lalina mihitsy very le baiboly tena nitaiza nitondra hatramin'izay ay misy dikany tsisy fahatenin'Andriamanitra fatipatenanao zany fa io no nomeko anao dia hoany akesokesoy aza fidividiana ka hoe izay tsy mihinananana tia ho amin'ny anana dia hoany koa ny angivy fa zany ny soratra masina mivadika ho mamy foana iny rehefa raisinao eo mba ny tanam-pahasoavan'Andriamanitra eny ary havana ireo fototra ireo dia manampy antsika mba hitombo amin'ny finoana ankamamy ny tenin'Andriamanitra ary ahita vokatra tsara eo amin'ny famakiana ny fandiniana ary ny fiainana ny soratra masina manomboka izao dia ataovy fiainanao koa ny salamy 5:5 hatramin'ny 12:10 izay moa no nydiniantsika fa ny soratra masina rehetra araka ny voalaza teo dia fiainana avokoa asa ianao raha mba hividy baiboly vaovao tsy asiana tsipika tsony manomboka izao fa le efa voatsipika aloha tsy azonao vonoina tsony gomaina nilay tsipika fa mianara tena hoe andray ny soratra masina arak'izay maizy azy eo anoloanao na mangidy aminao aza na tena manosika anao misy olona tena hoe satro mihitsy hoe sorona ny Exodus 20 dity fafito isoko teo iranga manelingelina amin'ny fiainako fa tsy afaka izany tokony ho tsipianao ary io raha zatra manipika anao fa adininao indray ny hoe aza manan'Andriamanitra fa tsy misy tsy mila tsipian'izany fa atao voatsipika eo amin'ny fiainanao manontolo ny soratra masina tsy misy analana dia mampieritreritra hoe ianao manipika io sao dia mba tratran'ny apokalipsy hoe manala tendrin-tsoratra manino iny tsipianao fa ny sasany tsy tsipianao dia anao baiboly vaovao mihitsy angamba ianao dia izay mahafinaritra ihany eny ary tsy tatrabeny amin'izany sika fa fampisaintsainana ry havana no hoe raiso ambongadiny aza misy analana ny soratra masina na dia mafy aminao aza ny fitaomana ambarany andiny soratra masina anankiray raiso izany ho fiainanao dia ho hitanao fa tonga amin'ny fahatsarana ny fiainanao manana 2 minitra kely sika raha misy andray anjara fitenenana tatalanto firy izy inona le boky azafady firy le référence teo ay ary mangataka aminareo ary rahalahy zakao ny teny fananarana fa efa naohatra epistily fofo ihany ho aminareo aho mampaheratra any amin'ny fijoroana zao sika aloha rehefa mananatra dia tadio fa vitantsika izay ny adiditsika
tsy tsika raha mitory filazantsara dia izay mandehana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra fa tsy manery azy bebaka sika ampy rehefa namafy ny teny sika ampy rehefa nananatra sika ary nizaniza na izana ianao tsy misy faly amin'ny fananaran'izany mandona antsika kely foana iny fananarana iny fa rehefa avy eo a misaintsaina ihany ny olona misaintsaina izay efa mafiatoka moa dia mafiatoka raha teo fa raha mbola misy olona koa anariny tsy maintsy voadona kely izy fa iny fandomana iny zay rehe voatsindrona am-po manery azy hitady hoe inariny ataoko mety tsy eo masonao izy ny manaiky fa eo amin'ny fiainana izy a dia ho hitanao hoe nanaiky ilay fananarana fa misy koa olona tsy manaiky olona mpitandrina naman'izay hoe koa Andriamanitra aza ny teny tao amin'ny soratra masina mbola misy tsy manaiky ihany dia nareo ve ho kivy raha misy tsy manaiky ny teny izay ambaranareo zay eo amin'ny 12 moa Hebreo 12 le misy hoe sika dia manana ndray ny nofo tsika ampanafay atsika ka efa nanaja azy tsy mainka ava ny ankentsika ny iray ny fanahy ka ho velona isika fa reny dia nanao izay hafay antsika tamin'ny andro vitsy arak'izay sitrapony fa izy kosa dia niazo mba handraisantsika ny fahamasinana fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao ho mahafaly andro anaovana fa mampahory fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy Hebreo 12 izay mifameno amin'ny fanontanianao teo angiry firy zany hoe anarina aza mba anarina eo masony ray tapo ihany fa tena sitrika ambalina tabatra ianao za zany nidiso eto amin'ity fokon'olona atao tranoity fa tombony ho anao zany ny tompoko moa indraindray dia manao hoe anaro eo maso izy mba ho fahendrena ho an'ny hafa koa tsy teny izay ilay soratra masina fa zay dia indraindray sika sahirana hoe voatenin'ny tompona andraikitra na hipitarana na ny filohan'ny sampina eo masony betsaka kanefa atsanga amin'ny tompo hitondra fampianarana ho an'ny hafa ianao raha nanao an'iny fahaditsony iny ka no tenenina dia atao viriarianao hoe no ny amiko no nitondrana fampianarana ho an'ny hafa ny fahaditsona ny voaka avy aty amiko no na nitsina ny rehetra dia izany fifaliana ho antsika izany fa tsy hoe enatra ho antsika hoe raha tsy nipotra tatiny zao a tsy nitrangy ny fampianarana sarobidy iny fa fitaovana ary tompo misaotra anao a eny ary hatreo ny fionantsika aorin'ny vavaka ny farana amin'ny rainy aizany an-danitra dia miomantsika ny hira fahasivy 120 andininy voalohany atao mialoha ny tsodrano riraiko tario ny zanakao hivavaka sika dia misaotra anao izahay tompo noho ny fotoana nahafahanay niaraka nandinika ny soratra masina apetraka ho sarobidy ny teninao ary mino izahay fa amin'ny fiainanay ny famakiana sy fandalinana ny soratra masina dia tsy ho sarotra aminay ny hiatrika ny fiainanay andavanandro na ny mora na ny sarotra na ny mampalahelo na ny mahafaly ninonina mitrango amin'ny fiainanay naizanaiza izahay na raha oviana na raha oviana dia faly andresy andray ny teninao ho fiainanay anohana anay ary hampianatra anay hifandray tsy tapaka aminao ho tsara fihavanana amin'ny hafa dia ampio izahay ry tompo mba ahazaka tsara ny teninao tsy hifantipantina na hifidifidy fa tena handray ny teny rehetra ambongady ho fiainanay dia toy ny tantely eo ambavanay isan'andro tokoa izany ampahendry anay iompeo amin'ny mpanao salama manao hoe endry noho ny mpampianatra ahy mivavaka ho an'ny fiainanay andavanandro ary izahay mety misy ny tsy salama ao ny miatrika fahoriana ao no misedra olana eo ny tojo rarasarotra eny amin'ny fitsarana ny ara-ankonana ny ara-piaramonina ny ara-tsosialy tompo amin'ireny rehetrareny dia aokenao tsy kombombava fa hiteny ampahery sy anohana anitsy anoro lalana ho fanazavana ny lalanay tokoa ny teninao
misaotra anao mbola hijery ity firenena ity, anome fahendrena avy amin'ny teninao ireo tompona andraikitra isajokajiny, hijery ny fiangonanao koa ka ho fiangonana mahery amin'ny teny ny fiangonanao. Tsarovo ireo ankonanay amin'izay dia efa ataony, naizanaiza misy azy ireo dia ataovy eo ambany masonao izy tompo, ary mahatsapa fanilony tongo sy fanazavana ny lalany koa ny teninao. Rainay izay ny an-danitra, ho masinina ane tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay nasahazao anay, ary mamelany herokay tahaka ny namelanay izay meroka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anareo any ny Tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavany aminareo any ny Tompo ka hamindra fo aminareo, hanandratra ny tavany aminareo ny Tompo, hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.